Amin'izao vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra izao dia efa miroso tanteraka amin'ny fanomanana fidiran'ny mpianatra ny rehetra na ny sekoly izany na ireo ray aman-dreny. Efa maro ireo ray aman-dreny no tonga manoratra anarana ireo zanany, hoy ny fanazavan'ny Andriamatoa Razafitsifenana Modesta, mpitantana ny lycée privé Manambina any Aksakarobato. Efa ny fito-polisan-jaton'ireo ray aman-dreny no tonga manoratra anarana ireo zanany na mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra ara ny mpianatra. Mikasika ny fahavitrian'ny ray aman-dreny amin'ny fisoratana anaran'ny mpianatra aloha dia hitako hoe mandeha tsy dia misy problème loatra aloha fa io moa miankina amin'ny tsirairay ihany moa io koa moa zany miankina amin'izay sekoly izay idirany ihany koa zany, zay zany no aminazy. Raha ny ankizy eto aminay aloha zany efa maromaro ihany zareo nefa misoratra, fa betsaka izy misoratra. Ataoko hoe eo amin'ny 70 zany nefa misoratra anarana. Nenay maty taloha zany zay zany mbola tsy natakatra hoe tsara ampianarana tsy nina rehetra dia aminay zany tsy dia misy hoe hiana vava dia zany hoe ohatran'ny mandeha normal foana zany isan-taona aloha zany le izy. Tsy nahitana fiakarana nefa ny saram-pianarana sy ny saran'ny fisoratana anarana. Na dia eo ary zany dia velotaraina ihany ireo ray aman-dreny ny amin'ny fampidirana ireo mpianatra an-tsekoly satria somary manano sarotra izany manoloana ny fahalafosan'ireo fitaovana izay tsy maintsy vidiana ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hanampy azy ireo amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Manana fidiran'ny mpianatra moa zany amin'izao tena mamay be satria fitaovana lafo ny vidim-pianana koa mafy fa efa eo am-panomanana moa zany izao. Zaza telo zany ny zanako dia vao miditra maternelle indray dia indray 12e dia indray 7e. Fitaovana tena mafy be zany dia droit mafy daholo. Milana sedraina amin'izao fidiran'ny mpianatra izao somary miakatra le vidin'le fitaovana zany. Fotoan'izao zany etaeta dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hijery madinika izay tsy mampanoa ohatra hoe saram-pianarana mba hijery amin'ireny manodidina ireny zay.